ilaina orenesin'ny olona, ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahoshua TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahoshua TV Yahoshua TV zay mihitsy rehefa site anglais zay. Ny chinois zany dia Yahoshua TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahoshua TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandaharana ianareo. Avetantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny teny mpiara-tanana Dadamariava ho voninahitry ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka Dadamaray amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ranomasina. Ilay andro ny fahamarina, famiatrahana ny fahamarinanao, famiatrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao Dadamara Yayava, aroka ho hamarinao mandrakariva ny teny ho voninahitry ranomasina isan'andro izany. Dia apetraka ho ampiaran-tananao ny teny izay ambara sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka Dadamara Yayava amin'ny anaranao Yahoshua naovana izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana 27 fampianarana indray ny ambasadorany Yahoshua Eliana mandroso tokatantsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona ho sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly tory fa SMS dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 ao antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Dia izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneran'olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mety be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teny io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravan'izany mihitsy sandarina hiambina ny olona tsy hanao ratsy. Ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiany ny tribonaly hanaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy. Dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo. Ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirak'olona anao ratsy. Hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady. Avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady. Mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena mbola misy saina.
Ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy ena raha malagasy n'ilay sahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo ny mbola misy saina no ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra hono no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo zary rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray dia miverena indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devoly manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa ilay fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa nentin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa te ny feon-demony ny teny izy loatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoko hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsy hisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsy hisy ohatry izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao intsony teo zany ilay fanadiovana teo za tsy manameloko anao intsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao intsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao zany hoe izay olona nifanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena nifanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina nifanena taminareo fa devoly nifanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao rehefa kitsika zay tantara zay zay ihany dia fampiandinenareo ny zavatra rehetrarehetra zany zay zay ihany dia ampiandinareo ny zavatra rehetrarehetra zay loa jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Jehosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Jehosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jehosoa za koa tsy manameloko anao zay ilay hoe
le famindram-pony mandeha voalohany io izy hoe zako tsy manameloko anao ary eo ariana le famindram-po am'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehany ary am'izao sisa izao aza manota intsony zay zany nytoy ny teny eo soa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazany teny marina zany zay zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony eo soa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy kosa dia manotafoana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontay ihany dia mifona jereva antsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka an'io Andriamanitra marina io fa ny teny ny divolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manao ko izy le miaraka aminao izy zay atsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Yehosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony zao tsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay ny ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vaketika indray ny Jaona voalohany dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidiry antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy menakavy ao amin'ny 9:9 ato daholo Jesosy no miafina ty ny fiafenan'i Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa ity ny afenany Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao ihany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika dia io faran'io ny tazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika tazomon'ny Amerikanina io frantsay ny anglisy ny alemaina malagasy ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana n'io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany efa any amin'ny elo John zao tsika miteny zao ary mitonoko-toza araka ny teninareo raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny teniny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra tena marina ka ny teny zany John zany nanohitra ny teniny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo ka i John indray no teny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mahitsy be ny teniny ely hafa tsy sangina mihitsy n'izany teny zany any amin'ny elo John na hoe eo anaminy satria navita nanohitra ny Yehosoa
ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny any amin'ny hery zay manohitra ny Jehosoa, satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny hery miaraka amin'ny Jaona nareo, satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jaona no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny Jaona any amin'ny hery nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jaona zany na tia lalanao, fa i Jaona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jaona zany any amin'ny hery izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetrarehetra. Dahora jerevantsika ny lefa andeha n'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jaona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy dia olona miaraka amin'ireny, fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra, ny tenin'ilay zanaky ny avy ke fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa, fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'izy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatsy revantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny, fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina n'iny dia vory izay nandevina n'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy Jaona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no te hanao ratsy ihany, dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Leosa. Tena tsy mafy zany. Alera ny mora indrindra tokony renisy sofinao zany, fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao, satria be izay nadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy very miteny hoe aza manota intsony, dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any, dia ny famarina ilay Andriamanitra kosa ny potipotehnareo. Iza mampanao anao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Jehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga amin'ny Jehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony, dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota, satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo.
porofo mitoaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga amin'ilay tena le zanaky ny avinareo fa pisy loko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisy loko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tete kory ny ary ny tongotro io toizantsika amin'izay ny andininy fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any Ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany dia ho any Ehosoa velona ho any Ehosoa miara-mipetraka amin'ny Ehosoa miaina ho any Ehosoa Ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy ka raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany zay ny dikan'izany dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitohizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahefatra amin'izay no jerevantsika andininy fahefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna faniota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay zay mahatonga ny vavany tsy afaka amin'ny fahotana andininy fahadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa dia tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taoriana ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny dia iny Jesosy iny mandainga io adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hely adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy oenga amin'nay miaramila ny devolotoko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal maheno any ery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adiny meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io hoe toy antsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io dia tsy manota intsony izy fa izay rehetra manota ozy izy ao ny tenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina tsy izy io pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay 2000 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana tsy afaka anareo zany ny dikan'izay mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny anamafy ny teniny Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo dahoarany andininy fahasivy avy hatramy vaketsika aloha andininy fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona izay manota dia avy amin'ny devoly
satria ny devolo manotatra amin'ny voalohany io izy io nizaniza zany manota dia avy any amin'ny devolo zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana zay manota am'izay o Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devolo izy ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devolo ianao mpitondra fivavahana ianao laza ianao zany fa mpanota ny olona avy any amin'ny devolo ianao Andriamanitra tompony olona ianao laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona avy any amin'ny devolo ianao zany hoe olona ny rahana devolo akety zany io miaraka aminao io mametrereta mbola sy tonga sena miteny mandeha ihany ianao asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ty ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo zao afaketsika indray ny teniny andinin'ny fasivy ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany ovalina le Jaona voalohany toko voalohany andin'ny favalo sy ny fahafolo hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony lay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota matoana zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa io ianao mpanota io mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia le pisoloky no niteraka anao lay mpamitaka no niteraka anao fa lay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena nitsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra izy ania zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devolo io manota fona ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana devolo ny rainy soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehefatsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona andana vakeo fa nomeko tarihan'ny voavonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy ary rehefa avy eo dia nitsindriny apôstôly am'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy mbola nampiny teny akaiky indray andininy fahavalo ambin'ny folo Jaona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria tena nyteny mihitsimihitsiny teny fa naporofona manaraka mbola i Jaona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devolo kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io zay nateraka io Andriamanitra io matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devolo ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devolo ny dikan'izay zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devolo io Jesosy Jesonao Jésus jizasinao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ahoana io teny io nampianarnareo dao zao tontolo zao lasa mpanota ahoana kozininareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambony tany ty matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zavadosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo be le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka mely ny adala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny esmosy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana mini manota zany nampianaran'i Jesoa anareo
Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soatra masina mihitsy ngetena izy. De hoe tena devolona mpianatra nareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo. Ny teny demolony ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampiarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy fa io tena sakafony zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetra any. Izany ny faratsinareo. 9:20 Hébreu 10:26. Hébreu 10:26. Fa raha mini manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, mini manota. Ny atao hoe mini manota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray ravakapitso, mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy, mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady, mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe mini manota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny izany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino, kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony, dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty. Dia avitra ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty, dia izao teny henonao izao na ho tapenanao aza ny sofinao na hisitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Aotrisy, mamononao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ngety e, ao anatin'ny baibolina ngety e. Daoarany. Raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Dia mandeha ihany izany ianao mahazo ny famindrampo io. Dia ny aorianan'izay tenin'ny famindrampo izay ohatra nataony Ehosoa hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Ehosoa dia afaka, izay ilay tena izy izay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra, 9:7. Amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany, ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Asa nivadika fahavalo ianao. Ny olona mini manota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Izay aloha ny aza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny. Nefa ny teny izao mbola velona izao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora izany intsony izao e. Tadidio izany. Andron'ny fahamaliana izao. Efa tapitra teo ny andron'ny fanginana. Andron'ny fahamaliana izao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io izany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafamaina izany intsony izao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asa rehetrarehetra, aza mamana tena izany hoe miala maina izany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa maha-olombelonao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra ny komprendre anao, raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safidrano, raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao, raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao, ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona, ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy, mbola fahoriana foana. Tsy mikomprendre anao zany io Andriamanitra io, fa asory anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra mikomprendre anao zany. Ty ihany ny fantany, aza manota intsony. Izay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra io e, ka tsy ianao ny tsotsotso makany. Efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary izay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Izay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Aleo izay ny amaranantsika azy tanteraka e. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo. Mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ianareo izay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Ehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao, aoka ianao ho tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka,
dikany tanteraka amin'ny teny anglisy de hoe perfect, ary ozy ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy, madio zany ny eritreritranao, voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra, ary tena ho any soarerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany. Donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny amin'ny eritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jereo antsika Hébreo tsy le mainka fanirany Joshua zay manady izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika aminao andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambin'ny folo 16-17 lo vakitsika aminao andiny fa 11 Hébreo 9 aminao andiny fa raika ambin'ny folo. Fa Joshua kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Joshua kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy mba isan'izao zavatra rehetra izao, ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'o fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotro ny vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rany Joshua zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Joshua. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy, afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rano, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Joshua no anarany. Zao toriany Elias zao. Tsy azo ovaina koa izay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao nafamonjena. Ka rehefa Joshua ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay, ary Joshua rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devolo manao an'izany, mbola devolo koa manao an'izay, io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Joshua rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapahan-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo no mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita milova-palitao fotsiny ao ry Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka milova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Joshua hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Joshua ary andao hiaraka amin'ny Elias hitanareo maso. Mpanavitra zany Elias zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ireny ary tena mandrava Elias. Izay koa ny asany atao hoe Elias, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea izany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesua, mialamy Jesus Jesus, mahitsy be ny tenin'ny Elias. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao. Efa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa laingy zany. Tsy nandatsaka ny rano zany iny, laingy zany, tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono olona iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy.
raha ny satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanita zany mpanota zany. Fa vitan Jesosy no teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany, fa ny exploiteny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge, ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialà amin'ny Jesosy, mialà amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samia mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manaraha ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay, tonga ny andro ietsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy ny hoe ietsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahava, tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahava, saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Yehosoa no anarany. Ariva afakantsika. Saotra betsaka dadamala Yahava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahava. Mamalia vavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay, arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mahidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.